Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany antsika insha Allah dia aka tonom-bavaka fahatelo. Mitantara sahaba anankiray antsoina hoe Uthman ibn Affan radiyallahu anhu miteny manao hoe indray andro ozy izy rehefa zay niaraka nipetrapetraka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama tao anaty moske anankiray, de niteny sy nananatra anay impaminany manao hoe ma min abdin yaqulu fi sabahi yaumin wa masai kulla layla. Tsy misy ozy izy mpanompo anankiray na olombelona anankiray isan'ny maraina na voamfo zany na maraina alohan'ny fiposahany masoandro izany sy ny hariva mialohan'ny ilete masoandro na ihany koa alohan'ny hatoriany ka miteny an'ity tonom-bavaka ty manao hoe bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Izay midika manao hoe amin'ny anarany Allah ilay tsy misy mahavita manao zavatra ratsy ny anarany ety ambony tany sy any ankoatra, ary izy Allah no maheno sy mahalala ny zavadrehetra. Ka nizaniza ny olombelona tenainy mpaminany mamaky io tonom-bavaka io intelo ny maraina intelo ny hariva, de izany olona izany tsy misy zava-doza na fitsapana na haratsiana na aretina mahazo azy tamin'io andro na tamin'io alina izay nanononany an'izany tonom-bavaka izany. Milaza amitsika izany fa raha tianao salama lalandava, tianao hilamina lalandava ny fiainanao, tianao ny salama lalandava, dia azadino isan'ny fo maraina ny mamerina io tonom-bavaka io, ary azadino ihany koa mialohan'ny matory amin'ny alina ny mamerina io tonom-bavaka io mba hahafahanao mahazo an'izany filaminana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsy misy zavaboary ninninona mahavita manao ratsy na mandefa fitsapana aminao. Ary raha sendra tonga izany haratsiana na fitsapana izany, de mety maivana aminao raha sendra efa nosoratany Allah taminao raha taoriany izany nanononanao io tonom-bavaka io. Averintsika farany ilay tonom-bavaka hoe bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Amin'ny anarany Allah ilay tsy misy mahavita manao zavatra ratsy amin'ny anarany na ety ambony tany na any an-danitra. Zay no tonom-bavaka antsika tamin'ity androany ity. Mangavy anao haizaran'izany video izany amin'ny olona rehetra, amin'ny havanao, amin'ny namanao, amin'ny vady aman-janakao, mba hahafahantsika miaro tena amin'ireo karazana fitsapana sy ireo zava-doza ety ambony tany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.